mivavaka isika tokoa. Misaotranao zahay ry Andriamanitra ray be fahasoavanao no ity fotoana ty zay andiavanay ny fotoam-piomanana amin'ny Noely, fotoam-piomanana ara-panahy zany, fotoam-piomanana ony ao anatinay indrindra zany, mba sy herikelika zahay na sy hitoditodika akory aza eo amin'ny fiainanay ara-panahy, fa hibanjina anao Jesosy ilay manatona anay ka ho avy sy hoela. Velomy aty anatinay ny fanantenana, ny finoana matoky na amin'ny ankehitriny na amin'ny ho avy, na amin'ny hoela na amin'ny malakilaky. Sy ny datinandro Tompo ny tadiavinay, sy na inona amin'izay angatahin'ny olona no tadiavinay koa, fa zay angatahinay dia finoana matoky, finoana sy azo zongozolona, na misy aza mitafio-drivotra be, na misy aza milaza hoe lainga zany, ianareo dia minomino foana. Matoky zahay Tompo amin'ny fanantenana zay nomenao, fa ianao zay nilaza azy no manatanteraka azy, sy olona no manatanteraka an'izany fanao. Dia mitenena ankehitriny ianao, velomy amin'ny teninao zahay, velomy amin'ny teninao ny fiangonana, velomy amin'ny fanantenanao izy, amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Araka nefa nambara moa Tompoko dia androany no alahady 7 amin'ny advento, ho ny tenin'Andriamanitra zay anjara sika amin'izao dia iarahasika mahita zany ka iarahasika mandre, araka zay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy, araka ny Lioka 7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Lioka 7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Rehefa iaraha mahita ary rano Tompoko dia mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny taona fahadimy 12 nanjakany Tiberio Kaisara, fony Pontio Pilato no gouvernoura tany Jodia, ary Heroda no mpanapaka tany Galilea, ary Filipo rahalahiny no mpanapaka ny tany Itoria sy Trikanotisy, ary Lizania no mpanapaka ny tany Abilena, ary Anasy sy Kaiafa no misorona be. Dia tonga tamin'ny Zaona zanaky Zakaria tany amin'ny efitra ny tenin'Andriamanitra, ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana izy nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka, araka ny voasoratra ao amin'ny boky ny tenin'ny mpaminany hoe Isaia hoe: "Nzany misy feony miantso mafy any anefitra hoe, amboary ny lalan'ny Tompo, ataovy mahisy ny lalakaleany, ny lohasaha rehetra ho totofana, ary ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra haitry, ary ny meloka izy, ary ny lalany totoana ho amarinina, ary ny nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra." Ry ray masinao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'izao fotoany advento zao, raha nivetin'ireo teny zay voalahatra ho vakina sy ho toriana eto amin'ny fiangonana no henoisika sara, dia rehefa misy sokazy anankiroa amin'ity atao hoe advento ity. Ny advento moa dia sy hafa fa filazantsarany fahatongavana zany. Filazantsarany fahatongavana dia fahatongavany mpanjaka dia Jesosy Kristy. Fa izany dia arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpaminany Zakaria, amin'ny Zakaria 7. Ny sokazy voalohany amin'ny advento dia atao hoe advento voalohany.
Ny faharoa kosa dia advento farany. Ny advento voalohany dia manondro ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tety an-tany mba hamonjy ny mpanota. Timothy voalohany, toko voalohany no misy izany. Fa ny advento farany dia andrasatsika fiangonana amin'ny fanantenana sy mety levina dia ny fiverenan'i Jesosy tety an-tany mba hitondra ny fitsarana farany. Izany dia aorina indrindra amin'ny toriteny nataon'i Jesosy arak'izay voasoratra ao amin'ny Matio toko 4:20 sy 5:20. Fa ny teny izay voavonako tamintsika teo toko dia mampifatoka antsika bebe kokoa amin'ny antsoina hoe advento voalohany dia fisehoan'ny famonjen'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy zanany. Eto dia sarovana ny fomba ny soratra atao hoe apokaliptika. Ka isan'izany apokaliptika zany bokin'i Daniela sy ny boky apokalipsy ao amin'ny soratra masina reo, boky reo dia efa fantatsika motompo. Toy izao no fomba fanehoany apokaliptika ny fandresen'ny tompo sy ireo izay mino azy. Sy ny tompo tena no asehony fa ny anjeriny. Azo atao ohatra amin'izany izay voasoratra ao amin'ny apokalipsy toko 20. Ny fandresen'i Jesosy ny fahavalo indrindra ny tondroina amin'izany. Sy Jesosy tena nefa no aseho ao fa anjely anankiray izay midina avy any an-danitra manana ny fanalahidina ny lakileny lavaka sy tanoanoa sy gadra ngezabe eny an-tanany. Inona no ataony? Misambotra ny devoly sy Satana izy ka mamatotra azy ary manipy azy ho amin'ny lavaka sy tanoanoa. Fa toy izany koa sy ny prince romanina toa ny Heroda sy ny gouverneura romanina toa ny Pontius Pilato izay fahefana ambony ara-panjakana no tonga ka misambotra an' Jesosy. Fa andia miaramila romanina kosa ny manao izany. Reo andia miaramila reo no misambotra mamatotra an' Jesosy ka nanolotra azy mba ho kapoana, nanolotra azy mba hampahoriana, halaina ambavany ho hedona ho faty. Na dia izy Jesosy tokoa aza n'ilay tokana sy mba nanao rasy sady tsy nisy fitaka akory teo ambavany. Milaza an'izany moa ny Isaia 3:15. Fa na ny anjelin'ny tompo izay raha ny ety an-tany na ireo andia miaramila romanina izay iraky ny prince na ny gouverneura romanina dia aseho ho olony fanoavana avokoa izy ireo. Aseho ho fanahy-panoavana an'izay fahefana maniraka azy kosa ny anjely. Fa ny anjely dia tsy manana tena fa fanahy izany ka dia fanahy-panoavana ny anjely. Fa amin'izao fiomanantsika fiangonana amin'ny Noely na Krismasy zao dia sy ilay tonga sahady no aseho eto. Fa izay tena aseho eto dia lehilahy anankiray natao hoe Zaona, zanaky Zakaria mpisorona. Inona fa isan'ny mpitoka-monina tany anefitra izy io sady isan'ny antoko ny mpanao batisa izay nasoina hoe Batista tamin'ny fotoan'andro. Izay no anaovana azy hoe Jean Baptiste moa. Toy ny mpaminany rehetra tamin'ny andro fahiny koa dia ambara eto fa tonga tamin'ny zaona tany anefitra ny tenin'Andriamanitra. Zany teny zany dia tenin'ny hafa, tenin'ny tompo zany, tenin'ny tompo Andriamanitra zany. Fa izay mandefa ny teniny, mampidina ny teniny ao amin'ny zaona dia maniraka azy mba hanompo ny teniny, maniraka azy hanambara ny sitrapony amin'ny Israely aloha vao amin'ny firene samihafa anisan'izay sika tompo.
fa noho izany dia rehetra fa ny nofo rehetra zany hoe ny olona rehetra dia hahita ny famonjen'Andriamanitra. Ny teny izay tonga tao amin'izao dia maniraka azy zany, maniraka azy. Fa zaolona tenany zay irahana dia manoa azy, manaiky azy, manaiky hanao sady nanao zay nasay hatao. Sy izy zaolona izay hita maso ho ilay tonga sady manao ansoava mpibebahana no tena tonga. Sy zaolona zay manao ansoava mpibebahana no tena refeo, fa ilay tokana izay ho avy sy hoela, ilay ho tonga oriana nefa tena talohany tokoa dia Jesosy zany. Koa azo apetraka ny fanontaniana manao hoe avy tay zary izao fanoavany zaolona ny tenin'Andriamanitra tonga tao amin'izao, inona ny mba mahatonga azy manana fanoavana lehibe tahaka an'izany? Tonga ho azy ve zany? Sy atoko ambara eto ary fa ilay anankiray, ilay tokana, ilay sy misy faharoa izay notendren'ny ray any an-danitra sady tao an-danitra hatrizay araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay zay manendry ny fanavotana ny taranak'olombelona mpanota. Azonao dinina momban'izay ny Romanina 5:10. Manoloana an'izany fanendrena izany ilay tokana zay notendren'ny ray tamin'ny fahefany mandrakizay dia nanaiky, nanoa feno, nanoa tamin'ny fomba lavorary sy tanteraka. Tadiditsika amin'izao ilay rangahy zay nanana zanaka roa lahy. Rehefa naniraka ny zandriny izy dia hoe zandriny hoe eny tompo handeha kiasa betany moloboka ne zany. Moramora ny manaiky hoe eny kanefa sy nandehaka izy. Ka azo atao hoe ary ty manaiky ty fa ny tena manatanteraka azy koa neka tena raha hafa zany. Ny faniray alefa izaoa rehefa tena iainana. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no ilay tokana manoa an'Andriamanitra ray, ary ny fanoavany no mahatanteraka ny famonjena ansika hatramin'izay ka mandraka kehitriny ary amin'ny ho avy koa. Izany fanoavany Jesosy ny didiny ray zany no miaraka ray sy ny zaolona tamin'ny teny tonga tao aminy. Fa na ny tenako na ny tenanao zany na zovy moa na zovy no mihaino ny teny tompo dia izany teny henonay zany ine no mahary fanoavana azy ao am-posika ao anatin'ny fanahitsika ao. Zay sy mihaino moa dia sy mandray ny fanoavana azy raha teo. Mila mandray ny batisan'ny fibebahana ny olona satria samy efa nanota hoy zaolona mpanao batisa, ka sy misy zay mitady an'Andriamanitra. Samy efa nania, samy efa nivily, sy misy marina na dia ray aza. Hoy mivazovazany olo hoe na dia tapakolo aza ka nga misy tapakolo, fa rehefa olona dia olona anankiray ihany. Ambara ny Salamo 4:10 zany hoe sy mampisy marina na dia ray aza ny olombelo zany. Ambara amin'ny Romanina 5:3 koa. Fa ny mahizy azy ny ota dia misy fanekena ho mpanota. Ny ota dia mahatonga ny olona hanao hoe zaho sy mba mpanota, fa raranona ny mpanota. Fa ny amantarana ny finoana kosa dia fiekem-pahotana. Ny olo mihiny dia sy mba sahirana miaiky fahotana zany. Fiekena ho mavesa-keloka eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona toy ny tena. Ny finoana ary dia asa ny fanahy masina ao am-posika, ka sy vitany hoe mahatonga an' Jesosy hanatroka feno asika sy rairay sy isika rehetra, fa mahatonga ansika hitovy endrika amin'ny Jesosy koa zany.
ny fitoviasika eraka amin'izay Jesosy dia mahatonga sika hanana fanoavana ny tenin'Andriamanitra. Sy ny fanaovana eny zany fa ny fanaovana eny sady manao izay ampanaovan'izany teny zany. Koa eto dia ambara fa ny ansoavim-pibebahana nataony Jaune sady ataosika fiangonana koa ankehitriny dia fitomana fitomananao fitomanasika zany hiaina ny fanoavana ny tenin'Andriamanitra. Manaiky hanao sady manao izay asain'ny tenin'Andriamanitra taony izany manoa zany tompoko. Fa ny fanahy masina no inoasika araka ny Jeremia 1:30 momba ny fanekena vaovao. Inona zany? Ny fanahy masina no inoasika fa manoratra ny didin'Andriamanitra ho am-po mba hahatonga ny didy tsy havesatra amintsika fa ho tahaka ny fofona isika ka hanaiky hahisin'izany asika. Izay sy mba manaiky hahisy dia sarotra zany. Manaiky haneky tena koa, manaiky hitraka raha sanatria ka mitolafika ambany loatra mila hilela vovotany, manaiky hosotra ka sy molakolaka. Ny asan'ny fanahy masina no mahatonga sika hadio am-po araka ny lazain'i Jesosy hoe sambatra no madio am-po fa izy mahita an'Andriamanitra. Eto am-piangonana dia sekoly eto. Sekoly ny fiangonana, sekoly ianarana manoa ny tenin'Andriamanitra, ianarana manaiky ny tenin'Andriamanitra, anekena hahisy ny tenin'Andriamanitra, anekena hatraka ny tenin'Andriamanitra, anekena hanaiky hietry noho ny tenin'Andriamanitra fa sy rangaranga na dia sy mety aza zany. Tonga Jesosy raiso izy mianara aminy fa izy no tena modely raha fiteny zany, modely ny fanoavana izy. Raha manaraka azy ianao dia hianatra an'izany fanoavana zany koa. Hisy zava-dehibe hiova, hisy zava-dehibe sy mitahaka an'izao andro ankehitriny zao raha tena manaiky ny tenin'Andriamanitra sy manoa azy sika dia ny tenako sy ny tenanao zany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisaraka ny fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay raiso ny fitahia. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tomponsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrak'izay. Amen.